hoaninareo mpanazava eto Madagasikara kosa andrenareo isan'andray andray anjara goavana be indrindra eto amin'ity fankalazana ny valomasy ity. Inona ny andraikitry ireo mpanazava ao anatin'izay fampandraisana andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny firenena? Ny Mpanazava eto Madagasikara hatramin'ny fahakeliny dia volavolaina ho tokony andraikitra. Manomboka enitaona izy dia efa manana an'izay atao hoe leadership izay satria any anatin'ny fiainana sokajy dia misy ny sokotarika ny sokajy levana rehefa milehibe izy dia omena andraikitra ihany koa izy satria eo fiarahamonina dia manao fanetanana ilay fiarahamonina amin'ny sehatra ara-tsosialy maro izay ahafahany mandray andraikitra ary eo anivon'ny fianakaviana ihany koa dia efa ampianarana mandray andraikitra ihany koa ireo tanora sy ankizivavy dia izay no anatin'izany fikambanana izany. Voaresaka matetika ny hoe miraleta tsapanareo hoe fisian'izay miraleta izay mbola misy ny ezaka tokony atao dia inona no ataon'ny Mpanazava eto Madagasikara manao an'izay? Eo amin'ny fanabeazana aloha izany dia efa lasa lavitra isika eto Madagasikara satria ny ankizivavy kely eto amintsika dia efa afaka mianatra. Ny resaka fahantrana ny tena tsy ahafahan'ny ankizy miditra an-tsekoly dia mbola ezaka atao io izany indrindra ho an'ny ray aman-dreny mba hiezaka izy izany aloha eo amin'ny fifidianana nisy ny zaza ateraka satria izy ny tokony andraikitra voalohany. Eo ihany koa eo amin'ilay hoe fananana asa dia eo ihany koa amin'ilay hoe tsy fampanambadiana ny ankizivavy kely mialoha fa mba havita hiatrika ny fiainana izy tsy ankin-doha amin'ny hafa.